ajantsika hatreo ny makasika an'izay ako ny fankalazana ny 7 marsa izay fa isan'ny mametraka fanontaniana any an-tsainy maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny makasika n'izay filo hitantana na ihany koa ifeseny avy eo anivony FFM na ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy isan'ireo nametraka ny antody taratasy filatsahako fidina ao amin'izay ary ny Andriamatoa Nahary Ravonjy mpanao gazety ny lehilahy sady mpikambana ihany koa avy eo anivony Grand Pardon nambarany ary fa ny fampihavanana ny mpampiavana ny tokony hanombohana ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara. Ny latsaka ho filohan'ny FFM tokotra ny tenako satria efa tamin'ny taona enina sy roa arivo no nanao zavatra ho an'ny fiainany dia tamin'izay fotoana izay efa nanao billboard iketo Antananarivo dia misy affiche be da be nizaraiko tamin'ny chef de région teto Madagasikara ny inona moa izy hoe aoka mazaka eto Madagasikara marina ny esprit de fair play ny mandresy tsy obiana ny resy akorainy ny antomasy dia tsotra eto amin'ity fiainana ty raha ohatra ka misy fifidianana tsy mba mifanantanana mihitsy ny olona mandresy sy ny resy ary dia manompoka eo nefa dia hita taratra hoe dia tsy mety le izy satria firenena ray no jerena dia Madagasikara zany ka maninona moa raha mba ho atontsika reny ataon'ny Amerikana sy ny tany malaza reny hoe mandresy dia resy dia hita tokotra fa reny fa mifanentana na dia samy teny fa dia hoe hiasa ho an'le firenena fa nefa fanaovana politika eto Madagasikara mampalahelo izay zany ny every tsy mety eto amin'ity firenena ty ny otsaka zany tena fotoana FFM satria